Fanazavana ve ministra. Filohan'ny fanavaozana ny repoblika sy Andriamatoa Prime Ministre noho ny fandaminana avy ao aminay exécutif. Inona ny tanjona dia ny fanasogadinana an'ilay ministera-panjakana eo anivo ny fiadidina ny fanavaozana ny repoblika izay tarihan'ny Ramatoa ministra mpanjakana Anitra Razafimanantsoa, satria izy no nakiny ny fitondrana fanatanteraka iandraikitra an'izay fanavaozana izay, ary singa iray ao anatin'ny fanavaozana any Madagasikara ny concertation nationale. Ka izay zany ny antony mba azomezana lanja zany an'izay ministera zay. Faharoa ihany koa ampitaina message amintsika voaka malagasy fa ny concertation rarahan'ny fanjakana ny fitondrana ny fanavaozana ny repoblika fa tsy rarahan'ny FFKM. Aloha mazava tsara araka ny gabarentsika teo ny mikarakara dia ny fanavaozana ny repoblika. Latsona fotsiny FFKM amma entité morale azy ireo hitarika ary tsy izy ireo fa ho avy ny ray aman-dreny ara-drazana, ho avy ireo tanora zay nizaida, ho avy ihany koa musulmane, ho avy ihany koa ny fiangonana zandriny ihany koa zay anisany efa mifampiresaka amin'ny fanavaozana ny repoblika zany hiaraka ao anatin'izay fitariana ny concertation zay anaporofona amintsika fa ny fanjakana misy. Monsieur le ministre, nisy amin'ny olona eo malina hoe fanaovana ny andro maso-olona ina marina tena zava-misy ny anton'izay ahoana mpitandro firenena gatsika maro. Tonga dia le makasika ny filotelohan'ny Rajoelina aloha novakiko sy valiko mazava amintsika rehetrarehetra. Concertation nationale no atao. Malagasy samy malagasy no mifampiresaka fa tsy concertation internationale. Dikan'izany dia tsy hisy vahiny na vazaha ho asaina velively anatrika ny concertation. Zany olona tenenonareo zany dia tsy malagasy, tsy vahiny ka tsy ny fitondrana fanavaozana ny repoblika mihitsy no anasan'izany. Efa nambarako tamin'ny fanambarana izay misy loko tena ny fitondram-panjakana tarihan'ny kolonela Andrianirina Mikaela sy ny Prime Ministre Hery Tsalama Rajaona Ravelomaly fa tsy izao fitondrana izao mihitsy no andeha anasa olona izay efa nalohan'ny vahoaka, naongan'ny vahoaka miaraka amin'ny firongony averiky ihany. Concertation nationale no atao fa tsy concertation internationale. Dikan'izany ny malagasy samy malagasy no ifandamina sy fampiresaka fa tsy misy idiran'ny vahiny na iray azy. Noho izay aton'izay koa hoe tonga izany na tonga an'ireo vovonana ianara miaraka amin'ny fitondrana tsy nahazo any. Fanasana izy ireo na ilika zany fa nankevitra teo. Tsy haiko aloha fa ny makasika an'ilay vazaha resantsika dia tsisy ao anatiny. Raha mahatsiaro tena fa malagasy dia afaka mifampiresaka foana fa mazava ho azy andao tsy adinitsika nisy tolom-bahoaka teto. Sao dia adinonareo fa nisy tolom-bahoaka teto. Ny tolom-bahoaka dia miala Andry Rajoelina sy ny firongony, miala Ravatomanga sy ny monopole. Dikan'izay mitazona ny foto-kevitra, ny lalatsaina, ny sotoavin'ny tolona izahay miaraka amin'ireo tanora ireo. Raro raha misy tanora mitabataba androany sy nahazo fanasana kanefa ny safidy tsy hoeto, satria misy olona anankiray izay laika fa tsy ray amin'izy efatra amin'ny rahalahy mpitarika ny fiangonana mitady amerina ny olona izay nalohan'ny vahoaka ka zay ny antony mahatonga ny fanjakana mametraka tepika eo ambony ia androany. Sahady le feonandoam-pirenena izany hoe tokony fakakevitra maritaka ny saka amin'ny fiteteza mita aloha napetraka zay vao feonandoam-pirenena. Fiza milaza aminareo fa teteza mihitsy tsika izao anatiny atao hoe transition constitutionnelle tsika manaraka ny lalam-panorenana naverina ny tantara. Fa nisy fangatahana tamin'ny ACC tao fa vanga ny toeran'ny filoha. Ny filoha teo aloha tsy namitany andraikitra ny falasan'ny tsoka tany ivelany. Constaten'ny ACC zany fabanga toerany zany ary ambarany fabanga tokoa. Nanendro olona anankiray
ny ACC mitantana ny firenena. Izay ny antony mahatonga ny rafim-panjakana mbola mipetraka, io ny assemblée, io ny ACC, io rafitra rehetrarehetra reo mbola tsy miala satria mbola anatin'ny constitution antsika. Ny concertation nationale ireriany no afaka manapaka hoe anao teteza mita ve tsika, sa tonga de anova lalam-panorenana antsika, sa tonga de anao fifidiana antsika. Raha anao fifidiana antsika tsy maintsy misy fikitiana ny lalàna ny feno fifidianana mba ho mangarahara madio ekely rehetra, ary andraisany rehetra anjara fifidianana manaraka eo. Ny concertation nationale ireriany no afaka anapaka hoe ho any amin'ny repoblika fahadimy ve tsika, diky zany fa hisy fikitiana ny lalam-panorenana. Ny concertation nationale ireriany no anapaka ny rafitra vaovao hitantanana ny firenena, hijanona ho état unitaire ve tsika, sa anao ny état régional ve tsika, sa anao ny état fédéral ve tsika. Dikan'izay zay tapa-kevitry ny concertation eo ho hitantana tsika ny firenena. Noho izany aoko tsika voaka malagasy tsy anaiky sombain'ny olona hoe feuille de route tongava amin'ny concertation, atsika rehetra ny tompon'ny concertation. Ary ny androany dia lancement officiel fotsiny faraka nambara teo, andeha any amin'ny fokotany, andeha any amin'ny commune, andeha palais général ihany koa dia vavolombelona. Mbola teo ambanin'ny chapiteau izay folo teny le ramatoa maître de cérémonie miala ny mpanao gazety, de za zao no miteny hoe tsy mety zany ajanony eo mpanao gazety. Rehefa vita zay andeha anapaka ny ribon, mbola izany no miteny hoe alao mpanao gazety hijanona eo. Dikan'izay raha ohatra ka tsy niaro mpanao gazety, tsisy mpanao gazety mijoro teo amin'ny ribon teo fa niala teo amin'ny tapis rouge iny avokoa. Ary misy vidéo any paritaka manam-porofo ahenona ny feako fa niaro ny mpanao gazety ka ny magaga raha mba hoe tsy niteny fa lay niaro ny mpanao gazety iray no lazaina fa tsy navita niaro, dia iny vidéo enoy de jereo fa ny miasa siany no enjehany eto amin'ny fantatrika iza no ambadika zany, iza manao an'izany, fa ianareo mpanao gazety de teny afaka mijoro vavombelona zany fa raha mbola gasikara feno soa, gasikara feno soa dia ilay mpanao gazety fantatrareo mijoro miady ho an'ny fahalalan'ny asa fanaova gazety, mijoro miaro ny mpanao gazety avy teo. Le resaka domasim-ponona teo hoe misy ifandraisana amin'ny resaka fafangavana folo teo amin'ny andro iny say. Tsy misy ifandraisany fa misy olombelona izay ampiasainy zany folo efa naodany vahoaka zany, ary malo ny vola zay miparitaka eto amintsika. Isy fepetra manokana ho raisina manomboka amin'ny herinandro io, fa teny Manjaka ilafy zao ohatra misy teo hoe fatrondrano tondrarano, rehefa nanao descente ny technicien na jirama hita zao fa vilesina tamin'ny vato be mihitsy de mivakila izy ka miteraka fatapan-drano eny amin'ny fatra madikany iny. Anitasy any koa misy androdrino anankiray zay minina mitehana mihitsy zay zany ataontsika hoe perturbation zany ary miteraka zany fikopitana jiro satria tafitra ao anatin'le réseau eletritehany Antananarivo izy iny ka natonga an'le blackout be zay nianatsika omaly efa mezaka ny mama an'izany ny technicienne eo anivon'ny jirama sy ny ministère misana zany. Akasitrahana indrindra satria no nitampana ary araina daholo sika rehetra izay manatrika tontolo. Dia nalora mpamitaina ny fiadiana ny fanavaozana. Ireo filohan'ny antofanjakana antenera-pirenena sy ny fisarana avy ny lambanirena. Ireo filohan'ny ravitra zay ao anatin'ny fanjakana, ireo sombam-bahoaka, ireo mpiambanao ny gouvernemanta, ireo olona ihany koa. Ny filoha tao aloha sy mpitantana ny firenena ny rehetra izay tonga manatriketona ianareo filoam-piangonana efatra amin'ny rana miaraka amin'ireo filoha iray aman-dreny am-panahy sy filohan'ireo fikambanana ara-drazana. Excellence représentant les ambassadeurs et partenaires de Madagascar. Ireo olo-bofidy, ny olo-malagasy sy vitsirana isika rehetra tonga eto, ireo tanora, ireo vehivavy, ireo lehilahy ihany koa,
ny fiaramanana maro samihafa, ireo mpanao politika, ireo fiarahamonim-pirenena, ireo rehetra izay tonga atao anatin'ity trano ity. Tokony andraikitra maro samihafa ary ianareo mpanogazety, ianareo olo malakaza rehetra izay ity trano ity na sivily na miarana izany. Tonga ny fotoanany kafatsika ara-provinsialy ny fiainam-pirenena. Isaorana ny FFM izay nanome tanana ary tokony andraikitra manontolo tamin'ity fikarakarana ity andro avy ity. Samy dokona avokoa isika rehetra, isika malagasy, ary samy maika ametraka izany fanavozana izany. Maika hiala amin'ny fahasahiranana sy ny fahalovana leo kolokolo sy ny fomba ratsy ny nafindrarina eto amin'ity firenena ity. Maika dia maika isika kanefa tsy maintsy manomboka amin'ny fanombohana. Ary raha te-metraka firenena mafiorina sy matanjaka dia manome asina ny vahoaka malagasy tsy akanavaka ary. Tsy maintsy mandamina isika satria ny hoavin'ny firenena no tendrentsika. Na inona famaizana ny malagasy, ny rafidoto tsy amin'ny tetika. Tao anatin'ny dodina tokoa no nanomana ny FFM izao anio izao. Isaoran'izany na dia nisy ny tsy fahalavorariana sy ny tsy fahatombanana ka amangatahana antsika famindram-po satria tsy mora ny manao zavatra. Ny lalan-tsaina hitondrany fanjakana izany fanavozana izany dia tsy maintsy miaraka isika rehetra, isika firenena rehetra sakanavaka, miara-mientana, mifanaja, maneho fihabanana satria tsy sokadin'olona na sokady kely vitsy na iray na vitsy ny tompony firenena fa ny malagasy rehetra. Manana tanoa rehetra mahety isika miamboho malaky mavita. Isika rehetra ileo izay tandridradritra dia anisan'ny ampiheran'ny fanavozana izay tadiavintsika atao. Ankehitriny andala-panasitranana ny raka sy ny fely isika. Izao anefa ny hery mandrizak'izay ny zavatra manimba ny taona tsy ho afaka manandro na amam-bolana na fotoana vitsy. Anarina isika anomboka sady andamina no mambono afa. Misaotra anareo efa mitondroka sady mizara hevitra ireo mpiasa fanjakana, ny marimarina tokoa ireo mpiasam-bahoaka, ireo izay efa nanao sahady ireo assise nationale, ireo efa nanao fitoenan-doha firenena kristianina, ireo nanao fitoenan-doha teo amin'ny lafiny asa-tanana, ireo mbola anao izany ihany koa fikambanana sy sehatra maro samihafa, fa indrindrandrindra isika rehetra izay te hitondra zany anjara-bitsy zany. Ao ny mihevitra anatsara ny asam-bahoaka, ao ireo syndicat, ao ireo fiarahamonim-pirenena izay efa mihetsiketsika mafy, manolo hevitra, manolo saina, manolo tanana, ireo antoko politika izay entany namaro sy ny hafa ihany koa izay entany etona hanao fivorimbena kongresy satria mila manorona ary manolotra eny mba ho tory sy haritra ny valala, mba tory sy haritra ary ny valala tsy azo raha tsy indrina. Efa vonona ankehitriny ny ministera-panjakana izay iasahana ny fanavaozana. Efa vonona ankehitriny milolohy adidy isakelika ihany koa ny andraikitra ny ministera-panjakana izay tarihan'ny tenana. Tsy vitan'ireny mety zany fa raha raha-panjakana no atao, ny fanavaozana dia raha raha-panjakana
satria fantatsika fa na ny anarany fiadidinany repolikony fiadidinany fitondrapanjakana dia fiadidinany fanavaozana ny repoblika. Rehefa miteny isika fanavaozana repoblika dia ao an-tsaintsika sahady fa misy androm-panjakana repoblikanina fanavaozana ny androm-panjakana repoblikanina zany. Fanavaozana zavatra maro ary fanindra amin'ny gouvernementa dia gouvernementa ny fanavaozana ny misy ary ireo mpiamana rehetra ao anatin'ny gouvernementa dia samy ianao n'izany fanavaozana zany ihany koa hotontsoatsika ho an'ny firenena ho an'ny Malagasy. Ny raharaha misy fikeonam-pirenena dia raharaha-panjakana ka misy ny torolalana avy amin'ny fiadidina ny fanavaozana ny repoblika nomena ny ministera-panjakana. Misy ny torolalana avy amin'ny prime ministra nomena ny ministra tsirairay, ministera tsirairay no tanterahana izany ny fanatanterahana ny fanavaozana izay tadiavantsika. Ny fikeonam-pirenena dia singa lehibe anankiray ao anatin'ny fikeonam-do ao anatin'ny fanavaozana ny firenena. Ka noho izany isaorana ny FFKM nanaiky ny fanomezana fahefana azy hitarika an'izany fikeonam-pirenena zany. Ka nomezana fahefana izay entina hitariany izany fikeonam-pirenena zany kanefa tsy rarahan'ny FFKM izy ity fa rarahany fanjakana. Ka noho izany ny fianjakana manontolo ny fiadidinan'ny fanavaozana repoblika, ny primature, ny ministera-panjakana izay nomena andraikitra anao an'izany fanavaozana izany dia nomena ny asa mavesatra hitantana ny toromarika hitady ny fomba rehetra natanterahana izany fikeonam-pirenena izany. Manome tanana ny FFKM fa eo ny fanjakana satria ny zavatra ho atao dia zavatra ahatra fanomezana asina indray Malagasy ary fanangonana ny hevitsika rehetra izay nanomboka tamin'ireny mitolona izay natao reny, mitaky izay natao ireny zavatra rehetra iritsika reny, ireny zavatra nampimenemenasika ireny dia any amin'ny fikeonam-do izay andeha isaky ny rafitra atomboka any amin'ny fototany hiakatra ny commune, andalo district, andalo ny faritra zany. Misy faritra mety atao indrometona satria midadasika be ireny faritra ireny. Fa ny lalan-tsaina dia tokana ihany fandraisan'ny rehetra anjara mba tsy hisy ho adiny na iza ary samy atsapa daholo fa samy mitondra anjara bliky daholo isika rehetra. Kanefa eny anelanelany eny misy ny fanjara fandraisana andraikitra izay ataon'ny fanjakana, izay maika, izay asa vonjy taitra satria be lehibe ny zavatra tsy maintsy entsoloana dia voalaza ny filohan'ny fanavaozana ao ny jiro, ao ny rano, ao ny fahasalamana, ao ny fanabeazana, ao ny fandriampahalemana. Fa misy zavatra hafa ihany koa samy mahita isika ao anatin'ny fanakorontanana ihany koa dia tsy maintsy miatrika an'izany ny mpitondra fanjakana. Etsy andanan'izany misy ny lalan-tsaina izay entina ary izay no mahasamihafa ny fikeonam-pirenena n'ity mitoraka ity. Raha ny mahazatra hatramin'izay dia avy any ambony no milatsaka tonga dia ambony latabatra ny fanapa-kevitra rehetra ary tonga dia tanterahana dia saritsarina zavatra, saritsarina fampihavanana, saritsarina fampiresahana misy dia tsy nahazo an'ilay legitimité fitentsika na ny fankatoavana ny fanikeny rehetra le izy ary sarotra ny fanatanterana azy. Amin'ity indray toraka ity minerasehatra isika rehetra avy any amin'ny ifotony miakatra ty amin'ny faratapony
ary ny hevitra rehetra dia iangavianantsika rehetra tsy mba tsy very any an-dalana fa dia samy anaraka ary andray anjara amin'ny tanatsoatry ny fikonan-doha isika rehetra mba ho tonga taty amin'ny fikonan-doha na fikonan-doha pirenena dia any no arafitra amin'izay ny zavatra rehetra ny fanapahan-kevitra lehibe les grandes décisions eo anivon'izany fikonan-doha pirenena izany ho arafitra ho lalam-pandrenana zany satria ny fitakiana tamin'ireny fotoana reny dia ny anovana lalam-pandrenana ary andehanantsika any amin'ny repoblika fadimy. Rehefa miteny lalam-pandrenana tsika dia misy androm-panjakana ao anatin'izay any ny fanapahan-kevitra izay ho raisitsika iza no kriana iza no vaina ahoana no anaovantsika ny fanendrena ao anatin'ireny. Isika ihany koa dia mitondra hevitra mahakasika ny lalam-pifidianana mikasika ireny raha-pifidianana rehetra reny fa indrindrandrindra tsy maintsy verenana manaraka ny rafitra manaraka izay lalàna izay miala amin'ny teny erana mandritra ny taona fikonan-doha pirenena ny zavatra rehetra tsy napaka dia izay no tanterahantsika teny erana tsy misy fanerena tsy misy baika avy aty ambony na baika avaizana avy amin'izy fa ny hevitrika rehetra no tanterahana izay laniny be sy ny maro mety ho sarotra zany fa azo atao tsara. Manorina isika raha manorina trano raha manjava trano dia avy any amin'ny lohany no arodana fa raha norina isika dia tsy maintsy mamelana ty avaty ny fototra ka rehefa vita ny fototra mafiorina ny fototra dia isika rehetra no tompona andraikitra amin'izay fotoana dia azonareo atsaina zany amin'izao fotoana izao fa tsy moramora ny manorina zavatra tena tsara tena oloto tsara fototra ny azahoantsika fitondrana anaja ny atao hoe famonjam-pahefana tsy miova isaky mandeha raha miova ny filoam-pirenena na miova ny praiminisitra fa misy fomba ahafahantsika miaro an'izany fa ny teny rana fandraisan-jaratsika rehetra no zava-dehibe ao anatin'izany. Mbola isaorana ny rehetra izay mamory tanana mamolotra hevitra kanefa mbola manentana ihany koa ary mampahery indrindrandrindra ny FFKM ianareo filoam-pirenena anankiefatra izay miara amin'ny tsiny sy ny miara n'ireny teny mafy ireny kanefa entina anitsy lalana zany tsy any FFKM re zany ho any mpitondra fanjakana ho atsika rehetra fa ao anatin'ny fitoniana no ahafahantsika manorina zavatra tsara. Ny fikorontanana dia fahavalony fahavozana mahafantatra koa isika fa ny zavatra rehetra dia tsy maintsy misy fanomboana ary misy fiazamana ihany koa ao anatin'ny programme au programme 2009 ny programme général ny politique générale de l'État dia efa misy solidalana izay napetraky ny fitondram-panjakana izay noarahana misy chronogramme izay tsy maintsy arahana araka ny teneniko teo iaho hoe raha-panjakana izy ity fa tsy raharahany ny fiangonana. Ny fiangonana dia tanana entina manampy toy ireo fiamarana maro samihafa izay antsoina anome tanana ihany koa ka eto ny ministera-panjakana no iantoka ny fandraisana anjarany rehetra ny lalan-tsaina ny entina manao an'izany fikonan-doha pirenena zany concertation inclusive fikonan-doha ny andraisany rehetra anjara ary ny fanapahan-kevitra izay entina avao dia ho arafitra ho document anankiray ho tolo-kevitra anankiray entina ho avadika ny lalam-pandrenana sy lalam-pifidianana sy lalàna maro samihafa araky ny tapa-kely sy maro. Iatrika ny fifidianana na rehefa nanaontsika aorian'izay na élection constitutionnelle araky ny fanapahan-kevitra amin'ny fikonan-doha pirenena. Izay tapaka eo mitondra ny rafitry ny fanjakana aorian'izay hiditra amin'ny fifidianana izay tapaka ihany koa amin'izany ny fikonan-doha pirenena zany. Tsy maintsy mandaraka eo anatreny antenera pirenena ny lalàna
izay tapaka satria ny tsavaka tonga dia alefa fotsiny hofidiana fa tsy maintsy misy rafitra andalovany iny rafitra ara-dalàna very tontolo raha raha-mpanjakana ny zavatra ho atao zavatra ho an'ny malagasy ny zavatra maharitra no ataontsika tsy moramora izany fa firaisan-kinantsika rehetra no ery